manaraka ny tafaray manolotra ho anao fanafotika nosoratany Rasoly. Ireto avy no anomeana ny tantara. Raha misetatany fanantenana razanak'olona andoniainana tsony David Cédric miaraka amin'ny Tombotsoa Mirindra ary Onjary Viva. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara-teknika RT tompona ndraiky sy mpanato kosa rima ny fanantenana. Adalana inona indray morosedra ny vita latany antsina tany dia mifarira amin'ny fidirana pontsy tahaka an'izao. Izao tia netraketraky ny mpanambola raha iaja mahantra ny tena dia izay tian'ny olona anaovana azy dia ataony daholo. Tena manala barakana misy lahatika dia ahoana izany ny fomba hanafana ny lahat izao. Tsika nefa tia tena tsy manambola misy a. Mifona amin'ny laha raha iaja mba mialaly tsy nely koa. Fa manino ilahy no mifony dia inona no ato mampitomany an'lahy tahaka an'izao sa tratra nangalatra? Aka na fa naninona e nataka ninona raha fahantrako dia sanatria fimpito mandikitra olona ity izany angalatra izany fa inona noho ny fitiavako any mengola eny hoa noho ny fitiavako any mengola ihany izao antsony na tonga hiditra apondry izao tena mifona amin'ny laly tia mamelaly etsy ay moa dia mbola resaka mengola ihany fa azon-doza inona misy litela ary setra mifona ny tia niezaka ihany ananatino azy saingy tsy mety voagoma tatom-pokotsolony tia ny fitiavana azy efa avatsa ato anatiko mandrakizay angamba ny fitiavako any mengola tsy azoko kosehana tsony mampidika izo ana misy laha tika mba marina raha tsy zandroko lahy dia efa tsy niasa senany amin'ny latsony zao lesa raha iaja raha sitraka lahy dia aza iasana-tsaina tsony lesiny amiko maninona zay avy aloha ity zaho ato sady mety azoko ngamba ny sahaza ny fitiavako tisy fototona ilo lesy aho irery ato mangina tsy misy mpanelingella koa ato amin'izay miadana koa satria lavitra ny mengola aza mirediredy resyrisedra zany letsy ataoko ahoana na mela nylahy irery ato zandroka ny elahy raha kibo nofinosina tamiko eny ao fa vonina ny fanampy amin'ny lahy raha ohatra hoe mengola ny tena maty avolana ny folahy dia tsy maninona fa indrisy tsara loatra ny fanampila efa manambady ry tia mengola izany ary afaka telo volana hono dia ho ataony rarahany zareo kika ao anatiny izy ny mpitsabo ary tsy misy fanafody mahasitrana azy afa-tsy mengola riry mahampahonina andray ilay zandrikeliko marina ka malazo ny aretiny izy noho ny fitiavana tifiatifa iaja ahoana ty efa namangy ateo ve ty mengola tena te ahita azy mitsy alesy zany aza mbola miresaka be aloha lafa matory mety mbola ho avy eo ihany izy avy eo tso lesy izy tso izy fa mila azy ary aja ahoana lesy mba saiko makaty mola tsy mengola izy rery any anely ty no fanalahidiny zao aretiko zao ao fa ezaka nitady anazy jereko mihitsy toerana misy azy mampanantena ny lahy fa tsy maintsy hitako izy misaotra besaka laletsa rysotra
tsy misy tokony isoralany amin'izany ary matory amin'izay la aloha fa tokony mbola tsy resaka betsaka amin'ny alaho sy ny dokotera. Marary rehetra okizay ho a mila fanafody ty aiza ny fanafodiko e aiza miangola raha mbola tia lao velona lesy ty sandrana raha ty de tady afarany saingana lesy fanafodiko io a okizay risetra okizay lesy fa manjary malahelo a iatra misitra ny alahy na de andaniko ny fonanantsika rehetra izy misotra ny okizay lesy manantena lahy lesy vonina tsara be ianao ry miangola amin'ny mariazinao amin'ny herin'ny sabotsy io a ohatra ny sorototra misy mantsy ianao raha zao fiseriko anao zao a izany no tianao fantatra vonina amin'izany mariazinareo izany a ino ty loza lazainao alaka ny fanasana rehefa tapitra voasara daholo ka tsy vonina sy vonina ahoana indray ka izany no marina rineny a andray te hanambady olona tsy tiako a aza mba sary tiavina toy ny landomoaka toy io ry miangola matoa mampanambady anao anydera dia tsy tiako hijaly ianao mbola tsy nanolo-baty mafana anao izany anaka ary mahasoa anao matoa ataoko e tsy tianao hijaly dia terenao hanambady ny olona tsy tiako raha tena tia ianao rineny a da avela ao ambanana ny safidiko tsy miova amin'ny hevitra tsony ary miangola tsy maintsy manambady anydera ianao sady aiza tsy moa ianao nahita mpanefoefo sy tsara bika manendrika toa anydera e olona ohatry ny reno no tena afakavady tsy tena loatra ianao rineny a matika reny sady mpanao didiny besandry tsy mba manana fo mangoroka fa fofa naya tsy maray tena aminao fanaka ianao mbola sy mivantana ako amin'sihitra ary ve izany aleo ihany amin'izao so dia hitoro indray ny arety nefa raha tsy tsy tsahatra ny ampany afona izy miatra ahoana ty nanofy any miangola indray ny ely ty zahay nanofy aho hoe natao mariazy ono ty izy mbola tsy nandalo nitsidika foana be ty izy zay ary le fanahiko dia inona ry ny avaliko azy zay vao mitamberina atao tsaiko ny zavatra rehetra ahoana amin'ity volan'ity tokoa kay moa no ho tanterahana ny fanamasiny ny fanambadiany miangola tena very ary ty raha hiatra tsy misy dika nitsoa izany ny fiainako ity a tsy misy dika nitsoa ny ainako eto amin'ity tany ty mahafaitra sahala mivahona ny fiainam-pitiavako resahy aleoko ity maty a kaly isyny tena fa lehilahy ry sedra ary aza mamofo taka an'izao alona tsy maty a vao ndray mandeha ve lisy matavary dia andeha fitsotro be a ka tsy zakako tronolo ity tsy tantiny saiko ny mieritreritra hoe hanambady miangola eny sapaka tokoa ny tena mpitiavana mianjady amin'lahy nefa aza mora mitanondrika tahaka an'izao e sady lahy koa ne mbola tsy salama raha teo e ngamba letsy tsy ho salama mandrakizay ntsony a tsy ho isy fanafodiny ntsony ny ratsapo zay manindrina atao anatiko raha tsy miangola ny tonga eto e
Efa sasa miandry ihany izay mivarotra mifody. Aza miteniteny foana le tsy risetra. Zany ty a. Ahoana ialany tsy ho sitrana. Zay e. Ka aiza ary zany ny fanafodiko e. Aiza izay fanafodiko. Omeo any fanafodiko raha tiany lambola ho sitrana. Andriamanitra raha tena mpamaly vavaka marina ianao dia avereny eto amiko eto miangola. Nakaiza ary izay zanako izay ry tera. Efa ho 2 herinandro izay tsy no tatatra antsony. Nefa ne efa misabotsy ny anaovana mariazinareo e. Tena tsy azoko veroka mihitsy izay toerana naleny. Tena kivy tanteraka io. Ro manam-pahefana koa mbola tsy nandrenisam-baovao foana hatramin'izao. Loza inona re tiry lanitro. Dia inona ny tokony ataontsika ary tera. Tolozanao mitanondrika fotsiny eo e. Tsy haiko tsondro mama. Ny lohako ary zany efa mila hipoaka mihitsy mieritreritra n'izao zava-mitrango izao. Ny mariazy tsy ho vita, miangolana ny javona. Izay vao tena hoe afa-baraky. Ka inona ary nazontsika atao eo e. Tondra fotsy be verolona sika izao ka miandry izay hikadonany. Mba lasa izy ary izay olo tiako izay ry mama e. Mama aiza ny mety ahitantsika azy. Aiza ary nahitako an'izany e. Za nga mpaminany aminao. Fa mety ho isy adsoky ihany koa nefa ny fototr'izao nanjavona miangola izao e. Fa mety ho isy fahadisono ahoana koa fa tsy azoko e. Miady ganareo sy miangola. Iny rery dera. Mazana ny famaly foana izay mianaka tato ato izay. Noho inona ry mama? No fanereko azy anambady anao. Ahoana tsara hoe ry mama? Zany e. Niterenao fotsiny zany miangola ny ty hafa tsy sitrapony akory. Efa manan'olo tiana hono izy. Ary mina fa lasa nakany amin'ny tovolahy io izy. Tsy manaiky an'izany kosa ry mama. Tsy maintsy manambady miangola na tiany na tsy tiany. Zany mihitsy oa. Ary androany dia androany ihany dia hiaraka hitady azy tsika. Matoky fa tsy lavitra eto finanany izany sipany izany a. Isany dia beniko farany. Ka tokana mafako ny anaran'ny miangola sy ny misy ny rehetra. Soratra farany alohan'ny amaranako ny diako eto an-tany. Tsy mendrika intsony ny miaina eto ambonin'ity tany feno etraketraka mahatsiraviny ity e. Aleo mianika fiainam-baovao any ankoatrany toy izay isedra fahoriana tsy manam-pahataperana ety. Any amin'ny miara sambatra amin'ny dada sy neny. Aiza moa ilay paozy mbola avy ny vidiko teo iny. Ndraso hoe tia paoziko ty. Ary aleo amin'izay arotsaka atao anatin'ny terahanao anaty very ity dia sotroina avy eo. Ary iza koa ary izany olona mandondona ny ivelany izany. Saby hoe hihaja noho ny verina sady. Toa feo am-behivavy anie izy izany. Dia hoy iza nefa. Sa kosa aleo rangaho ao efa nataoniko ity dia tsy maintsy faranako amin'izay. Atao venao ry sedra. Miangola ihany ty e. Miangola hono. Tena feo amin'ny marina aloha izany e. Aleo rangaho sikafa naingana fa mangiry firin'ny antsika ihany ilay malalako. Miangola sedra ny fanafodiko. Nosoratany Rasolo. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Raha misetatanta fa nantenana razanak'olona andony any anatsona Davidson Cédric miaraka amin'ny
tombotsoa mirindra ary onjary liva. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara-teknika. RT Tompo nandraikitra sy fanahy kosa. Ry mandy fanantenana.